zato saiko mbola mihevitra ve Jesosy ty foko fenofery ny kika sitromany zany sento fahoriko mijery aveny masony mbola miainy koa ny sofiny manantena foana nefa fa mbola ao ilay ray ambony Jesosy dia mihevitra ny momba ny fiainako mojereny ve isan'andro izay lalaka izorako moa ve Jesosy dia mandray tokoa ny fiafitarainako moa ve Jesosy dia manafaka moa ve Jesosy dia mahafantatra mipetraka tokoa zany fanontaniana aman-kely zany mipetraka eo amin'ny fiainantsika tokoa zany satria misy fotoana tena mametraka zany hoe moa ave Jesosy dia mahita moa ave Jesosy dia mandre ny feo fitarainako moa azo amikirana ve ny sandrom-pitiavana mipetraka zany amin'ny fotoana anankiray hoe tena mafy tena mangidy ary dia misy ohatra anankiray ao amin'ny baiboly ao teo amin'ny filazantsara ny Jaonao mampiseho sy manambara zany ary dia jerentsika ny zay ohatra anankiray zay teny amin'ny Lazarosy sy Marta ary Maria ao amin'ny filazantsara ny Jaona 1:12 fa narary ny anadan'izy ireo ary dia rehefa narary izy dia tonga dia nampilaza tany amin'i Jesosy izy ireo nandefa hafatra tany hoe marary ilay tianao tianao dia tonga tany tsara ny hafatra kanefa tsy niainga Jesosy fa mbola niandry ihany farany maty ilay anadana izy ireo maty ny anadana izy ireo teo vao maizina ny tany aman-danitra efa kamboty izy telo mianadahy mbola maty ny ray ny lehilahy tao amin'ny zareo tonga dia tonga mipetraka amin'ny fanontaniana tonga ny aya sy tonga tany amin'i Jesosy ve ny hafatra tsy en Jesosy ve mivavaka natao tena tonga tany ny hafatra tena en Jesosy mivavaka nataon'izy ireo tena mandre Jesosy fa tsy tonga izy fa inona ny antony ary zay mifantaniana betsaka mipetraka amin'ny mpino amin'ny mpanaraka an' Jesosy hoe mivavaka izay nefa indraindray to tsy tonga ny valim-bavaka tsia
ny valimbavaka tsy maintsy ho tonga fa Andriamanitra manana ny fotoanany ary eto zany dia nyseho baribary sa ny zavatra zany fa rehefa afaka efatrandro tatioriana dia tonga Jesosy ary dia rehefa tonga Jesosy dia nanambara izy miravavy samy niarany teny nanao hoe raha teto ianao tsy maty ny anadanay raha teto ianao tsy maty ny anadanay ary dia zany tokoa natao amin'ny olona manodidina ary hoe fanga tsy hain'le ty no nanasitrana azy izy manasitrana ny marary rehetra manadio ny boka mijambana ny pahiratiny tsy zavatra tena olona mivavaka be tena tiany tsy maintsy tonga ho amin'ny foany Jesosy fa ahoana kosa zany zay ihany ny raha ty mivavaka ty mela mba mieritreritra ihany nandeha daholo ny teny maro samihafa ary niazakazaka atao an-tsaina izy miravavy teo nieritreritra maro samihafa alahelo famoiza-po tafapetraka teo amin'ny toerana anankiray izy dia teo anelanelan'ny famoiza-po sy ny fanantenana teo anelanelan'ny aizina sy ny fahazavana kanefa tsy tian'Andriamanitra hipetraka eo amin'izany toerana zany ny zanak'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga ilay ho avy na ela na aingana ary rehefa tonga Jesosy dia niteny tamin'ny zareo mihoatra noho ny eritreretin'izy miravavy no nataon'i Jesosy fa efa naseho an' Jesosy tamin'izy ireo ary efa asehon' Jesosy amintsika fa manasitrana izy fa mbola mahay mihoatra noho izany izy fa tsy mijanona eo amin'ny fanasitranana fotsiny ny fahefana sy ny herin'i Jesosy ary eto zany dia misy zavatra tiany Jesosy ho porofona ampaherezana ny tsirairay aby fa mihoatra noho izay eritreretintsika no ataon'Andriamanitra sy ain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa rehefa tonga Jesosy ny teny taminy aiza no nandevenanareo azy dia nentina tany Jesosy dia nitomany ny olona nandeha daholo ny resaka ary eo amin'ny fiainantsika pio no betsaka ny resaka mandeha manodidina antsika fa ao anatin'ireny tsy Lazarosy tsy mifatiny Lazarosy no navoaka tao am-pasana tsy Lazarosy maty no navoaka tao hoe ho jereny Jesosy mba te hahita azy farany izy takatsika ilay mamangy ireny mijery farany an'ilay maty dia mandinika azy eo tsy izay no tiany Jesosy ho atao ary dia raha eo amin'ny siansa eo amin'ny dokotera koa tsisy dokotera azonao alaina ka hoe antsoina hoe avy tsaboiny ny anadanay fa maty avoaka ao am-pasana dia sitrano dia atsanganao amin'ny maty ny any ataon'ny dokotera rehefa maty ny olona anankiray autopsie angamba no ataony hoe inona ny nahafaty azy fa eto tsy izany no nahatongavan'i Jesosy tsy hanao autopsie no nahatongavan'i Jesosy tsy hijery farany ny fatiny Lazarosy no nahatongavan'i Jesosy fa ny anangana azy amin'ny maty mihitsy ary dia niporofony izany rehefa niteny izy hoe ry Lazarosy hoy aho aminao mivoa ary dia nitsangana ny maty nivoaka tao am-pasany Lazarosy velona Lazarosy izany tantara izany eto androany indray no ampaherezana anao hoe tsy neha foy akory ny sandrin'i Jehovah tsy lalidalovana akory ny sofiny fa manana ny fotoanana izy tena mihaino vavaka Andriamanitra rehefa nitaraina ianao rehefa mivavaka ianao tsy amelanao izy angaiay na dia tao maharitra ara indraindray vao tonga amin'ny valim-bavaka na dia tao mafy ara zany fisedrana izany fa eto misy zavatra anankiroa mitranga eto amin'ity toerana ity raha marana izao fampaherezana izao zavatra roa no nitranga eto misy ny fanozomozonana finoana ny faharoa kosa misy ny fisedrana ny finoana Satana no mpanozongozona ny finoana fa Andriamanitra kosa mpisedra ny finoantsika no sedraina mafy ny finoana izy miravavy
ary de atriny satana ozongozonina koa ny finoana izy ireo ary zay no natonga azy hoe eo anelanela ny famoiza-po sy ny fanantenana fa Andriamanitra ny sitona azy ireo nampiakatra ny finoany ary dia teo amin'ny fotoana nananganan Jesosy ny anadahany tafakatra indray ny finoan'izmy rahavavy tsy ho an'ny fanasitranana fotsiny intsony fa ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fananganany tena maty. Amen. Efa niananao aho zay koa mivavaka fantaro an'io nefa fa fitsapanyizao azony aho tano mafy mino azony aho mantaly an'izao tsy mandraky izay azona fiaho efa niananao aho zay koa nivavaka fantaron'io nefa fa fitsapan'izao azony aho tano